Jesus Christ de Nazareta. Amen. Miura kura maf. Fata tovendo anirivo. Season vaini. Faizin panasa tsitamaso. Nefa miaraka amitsika eto izy. Izy mahafantatra ny mombanao ray manontolo. Vao mbola tsy niala tany tokantrano akory ianao. Te fa fantany lalina ao ampony ny fisetonao. Ary ao anaty ty fivorianandroany arivo ty manekenao anome azy fahafahany hikasika ny fiainanao. Aza velo fotoana andalo anao fotsiny amizao ty fivorianandroany arivo ty. Sakafo ny fonao dia manany etaety fa ho lehibe eo amin'ny fiainanao zany mikasika Andriamanitra zany. Ho an'izay rehetra mino amin'ny takarivo ty tiako ianao anaratra ny tanany amin'ny lanitra dia hitia tanana mafy be ao anaty ny orakoraka ho an'ny mpanjaka sy tompony. Alleluia! Alleluia! Zareo tsara ohatr'izao ny tantaran'i Jesosy. Misy fotoana izy tonga eo amina rano anankiray atao hoe Betsaida. Teo amin'ny toerana io nisy olona mararo be dia be. Fa tapakevitra izy ny amangy ny toerana io indray andro satria re fa nisy lehilahy nalemina nandritra ny 80 taona hatrany am-boaka. Nampahorian'ny aretina tsy afaka nitsangana fa maleminy paralysisy mila famonjena teo amin'izay toerana izay. Rehefa tonga teo Jesosy dia nahitan'io lehilahy io teo mijaly ny toetra maharitra nefa manantena fanasitranana. Zao ny fanontaniana petrany taminy, raha lehilahy teo sitrana va ianao? Dia io rangahy io tsy namaly azy hoe teo sitrana fa ina nataon'io rangahy io? Ireto olona reto ne tonga dia ny azy ny atsobony voalohany dia sitrana zany tsy mba tsarony akory. Fozay Jesosy zao be loatra ny resaka izay ianao ko ny vavanao fa tsy mila fanazavana
fa ny antony atongavako eto reko ny fitarainanao tsisy olona manampy tokoa ianao ary mizana izy rehefa tonga tokony tokoa samy matsiaro ny tenany daholo anafaka azy zay le ramatony omby izy izy alo matony omby izy to zay maty ohatrany hoe ramaty ravana ohatrany le oabolana malagasy seky loatra le filazan'le izy alo maty niavako zay maty zany de lo maty ny omby to zay maty niavako ohatratra zay dikan'izay samy misisiky zay anafahana niavany tsy rairay avy fa ty rangaha ty adino natongavan'i Jesosy io rangaha adino ny olona rehetra tsy nikitiany satria afaka miroboka ao anaty rano ihany fa ity rangaha ty zay malemy tsisy mpibata tsisy maninona nefa manatenany mba hositranina io ny natongavany teo zao no izy mety anao le kahan'io rangaha io tsisy nininona azo antenena antsony momba ny fiainanao ndraindray mitanondrika ianao fa tsisy manampy mihitsiny amin'ny fotoana azy ohatry ny adino zany teteny aminao tsy hitanao maso Jesosy fa eto izy androany arivo ary ianao no antony ty fivoriny ty tsy ravy ty fivoriny ty raha tsy kasihana ny fiainanao ary amity takarivo ty hitako Andriamanitra anafaka anao amin'ny fomba tsy takaty ny saina satria mandalo eto lay lehilahy mahery izy naiza andianany oro foana ny fahavalo vao nanomboka nanivaka izy sendra nanivaka izy niala avy ao anaty lakana niapita somary nanivaka tany amin'ny lalana misy fasana misy olona demoniaka niafiniafina tany vao nifana tamin'ny azakazaka olona demoniaka io niakohaka teo tongo Jesosy teo izy fa ninona kory zasenao aninona tianao ampahory anay oro mihitsy ny fahavalo rehefa mandalo izy ka androany arivo efa mahita ny satana mipararetra mahita ny satana paralize androany arivo satria eto ny mpanjaka sy tompony androany ho an'le olona anankiray zay izy zay olona zay androany arivo izy zay ndray gasika zay androany arivo andao mitsangana amin'ny toerana misy anao andao tsika me voninahityn'Andriamanitra anome voninahitra an'ilay Jesosy mpanjakatsika lela mahery halleluja androany ariva fitaovana sy fantsona zay rehetra irahana fa ny anankiray asy eto amin'ity toerany ty androany arivo dia le anankiray omemboninahitra sady tsy le filazy no ambony sady mahery mpanjaka sy tompony tompo Jesosy avy amin'ny Nazareta konakonaka mafy azy alleluja elana tsiny fa misy fanambarany ty décret vao nilatsaka avy any an-danitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra elana tsiny elana fondro ho an'ny mpitondra fanjakana ho an'ny olona eto toerana fa izy ty tsy nandalo tany aminareo fa milatsaka ho avy any an-danitra eto amin'ity toerany ty androany arivo zao io décret miavaka avy any amin'ny lanitra io manambara ao amin'ny tsy volana 0 Alléluia 2017 io no milatsaka amin'ity volana oktobra ity zao le teny voasorata ao fanaova ohatra somary matromatroka kely le daty fa tonga dia ovakiko avy any an-danitra le izy ho eto masinareo manomboka androany arivo dia ambara fa mametapelana sy anapaka eto amin'ny tanàna ny soa
mandina insunia Satana sin frugna. Hallelujah. Faru Ampara Van Petraka Yom Sesa Fiandianan Anapakanyul Nareta Amapa Murnas Amatukun Tumpuas Amapanzaka Panzakas Le Panzaka Befunat Atawe Jesus of Young Nazareth. Hallelujah. Fadel Rokaraza na Fampaurin Rokaraza na Fanam Fantana Semangeza Pun Mampaur Mulam Neret Amne Naran Jesus of Young Nazareth Sianapak Nana Ker Nana Paefan Eton Tituera na Itinsun. Futsura na wafak eu mansuka mfana de vuza nao fatunga mstona anafana de bantano kura kama foto. Hallelujah. Rakonde nara Jesus tunget saindo aneriv andai isite katen fiena na viamno ook si uten vukaten saina maulbel wafana barana viamno Luambara panupno areo kanteno amarin fana am tingem fiseuna rapana bara ifanraita vuka se utante rano yo fiena se mangeta ita snona ndoneri tante rano ndoneri va tu pole tenue sabat se nona smangeta ita famarina na faiz no kisa au fanem lantana no teneno demand skafa konon fuka ndoneri mera kamneta ita fen funat Manabaras tapuna wamch, mitene namch, vunna nieno nawa, vunna nyandrea nawa, vunna nyandrai sabata viam nawa andwan eriva tupun rendezvous panpuan, nyara kamno, are omtenno, ikasken fiena kunayeno, amen naran Jesus Christi vel Nazareta, amen teafa, maf, kura ka maf teman Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Misla votave ndwaneriv. Afa trontana na engave nawa. Awam tenna ndemanta le fiainan. Radisum te di nawa. U disun zavatra rehetra no. Fandwaneriv. Arause la zaintene. Fa ambadiky ny teny miafina le famantarana omen'Andriamanitra manamarina le teny amle kasika anio ny fagagany ho fiainanao. Amen. Ty takariva ty zany takariva spécial ho anao. Iza zao ny anao fety eto androany ariva tsangany antanan'izay fety androany fantatrao tsy hoe ravoravo fotsiny anao dia mitovy amin'ny teo aloha ihany atao ohatr'izao tsia avy reny zao androany ariva hoe Andriamanitra dia hikasika ny fiainako miova ny tantarako androany firy ny olona mino fa afaky nikasika ny fiainan'Andriamanitra androany matsangano ny tanan'izay olona mino zay olon'izay tiako itiatanana mafy be ho an'ny tompo miaraka amin'ny fanantenana sorakoraka mafy be ho azy. Hallelujah.